fanaovana politika eto Madagasikara maloto kanefa fanohitra ho amin'ny fampandrosoana. Fokontany voatohitohina ny fahalalahana mahazo vaovao. Fiovavan'ny toetry ny andro miteraka fatiantoka eto amin'ny firenena ny voka-dratsy. Manatitra ny araba tongolasy tongovavy tonga soana ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasaka anao na raka ny atsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany tsy misy fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hiasa ho an'ny firenena malagasy ka hiaro ny lalam-panorenana no misy eto fa HCC miaro fanjakana. Toy ny filohan'ny HCC teo aloha ihany no fihetsiky ny HCC omaly nilaza fa nisosoka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena faranteo ho ny fanehoan-kevitry Dr Ignace Randriamamizafy androany. Tsy misy asa madio fa fiatsaram-bela tsy no betsaka hoy ny fanazavana tafaresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Taiziniana. Tsy fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hiaro ny lalam-pandrenana no eto amintsika fa HCC hiaro fanjakana. Tsy vao ireo mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana ety amin'izao no mampiseho izany fa ny HCC nanomboka ny taona 2024. Tsy vao izao no nipoitra ny fampiasana fitaovam-panjakana rehefa fampelezan-kevitra kanefa izao ny filohan'ny fitsarana avo fa mody miteny fa andraisana fepetra. Mazava ihany koa ny resaka artikla 40 saingy nodian'ny HCC fanina ho Ignace Randriamamizafy. Fiatsaram-bela tsy amin'ny malagasy mpanaraka ny raharam-pirenena iny filazana omaliny raha ny fanazavany. Oenjana izy amin'ny izay manindika lalàna amin'ity fidianana solombavam-bahoaka ity. Raha mijery an'ilay izy dia mbola miteny ihany hoe manao mpitaribatro vilam-bava koa reto olona reto satria any anaty tambajotra serasera any nge fa be dia be ny olona milaza ny prétendant candidat ho député ohatra amin'izany ary Marika Tatandraza fa milaza fa député ny Bekily misy sary be dia be miteny izany na tambajotra serasera any nisy ny atany ankehitriny Andreo Matoto kely Justin dia misy sary any anaty Facebook miaraka amin'ny automobile misy ny hoe baban'ny fampandrosoana dia sariny eo dia anarany eo tany amin'ny faritra Savany misy olona hafa koa fa be dia be dia nampanontany tena mihitsy hoe nakaizany sy nisy ny HCC mitony zavatra tony dia izao izy vao miteny ka ho hitantsika eo zany ny tena ataony marina hoe dia tena ho ataony marina ve le acte sa dia tenenina fotsiny mba ampitony samboaravoarany fandinian'olona ny raha-politika fa rehefa mametraka candidature zany reny olona iny dia tokony disqualifieny reny satria fa fantany hoe nanao acte ohatran'ity le olona ko efa manao acte fandika an-dalàna melo nge zany le olona ka rehefa mahafantatra ve anao nandika lalàna melo reto dia mbola inona ny amelanao azo candidat tokony disqualifieny automatique reny nge zany tokony disqualifié automatique raha tena mandray ny andraiky ny siaraky ny lazay ny HCC. Raha mahakasika ny fiekena fa nisy tokoa ny osoka tamin'ny fifidianana 9 Novambra lasa teo dia manaprofo izany fa HCC mihatsara velatsy amin'ny malagasy no misy eto ho hiatrany ny fanazavana. Dr Après la mort no filazana izany ho hiatrany Ignace Randriamamizafy. Amin'ny lafiny voka-pifidiana zany atao Dr Après la mort efa navoaka ny voka-pifidiana voateniny dia inona zany fiatraken'iny any amin'ny voka-pifidiana teo satria ny voka-pifidiana nange rehefa mivoaka navoakan'ny HCC tsy azo nisy anaovanareo kory e Dr Après la mort zany amin'ny lafiny ray iny. Faharoa mety misy tsindry zany nazo zareo tao le tsindry aloha misy fa tsy fantatro ny fandraisany anazy satria ny département américain mikasika ny Afrika nge nandro tsindry mafy be mihitsy hoe be dia be ny anomalia ny trandrata anatin'ny fifidiana filohan'ny république tsy maintsy anaovanareo fanadihadiana lalina sy tatitra ary sazinareo zay nanao azy ka mety zao zany vao tonga any amin'zareo mafy be le tsindry dia teneniny iny zay ny lafiny faharoa fa reny tsindry avy amin'ny rasam-pirenena reny tsy tongatonga ho azy koa reny fa miatraiky any amin'ny famatsim-bola reny rehefa tsy ataonao zany iny dia mety misy famatsim-bola be dia be tsy homeny anao ao dia mety zay ny fahatelo raha ny fahazahoako azy fa ny mahagaga fotsiny tao anatiny hoe maninona ny tsy noteneniny nandritra ny fitaom-pitsarana manitriketrika nataony zareo ny fisiny zany zavatra miseho zany ny bulletin no marina ny teneniny fa raha vao tsy mifototra eo dia osiko zay satria tsy tafiditra ao anatin'le urne iny raha vao tsy afototra anao miditra tao
marina zany zay fanifantany aperaka amikoa de hoe iza le kandida nanao an'iny kandidan'iza zany nanao an'zatra oatra zany zareo zany mahafantatra azy tokony izy any zany ny amaly anazy de tokony ho avoaka ny fatabahoaka zany hoe avy tam'le kandidaty izy tya no nanao an'ilay alabato sy osika be dehibe tao anatiny tao tokony avoaka n'zany zay ny azo antoka hoy ity mpandinika raharam-pirenena ity dia nisy tsindry matotonga tamin'ny reny HCC aza adinoina koa anefa fa toy izao ihany koa no nataon'ny filohan'ny HCC teo aloha Jean-Éric Rakotoarisoa raha niresaka momba ny olana nitranga tamin'ny fifidianana ny taona 2024 ireny. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany maloto fitadiavana tombotsoa fanarotana sy ny maro no endrikendriky ny fanaovana politika eto Madagasikara. Izany indrindra no antony mampitsoaka sy mampalaina ireo tanora hiditra amin'ny sehatra politika ho ny mpitandrina Hubert Rakotoarivony. Antony iray lehibe sy mampandroso ny firenena nefa izany ho ny fanazavany ho an'ny mpitondra. Mila fanatanterahana ny vina napetraka fa tsy atao kobaka ambava fotsiny. Ilaina ihany koa ny fahaizana mifampiaino sy mifampiresaka azona mitady vahaolana ho an'ny firenena. Fanadihadiana nataon'ny Zavandriamaefy eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny Artanjona sy Mathieu Princy. Tsy vaovao intsony ny fahasairanana lalina iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mikorotana ny fiarahamonina, tsy afaka miasa sy mamokatra ny moranisa, tsy maro toerana ny vidin'entana eny an-tsena, tsy zarizary ny fotodrafitrasa iankina ny fiainam-bahoaka ka miteraka izao fahantrana lalipaka izao. Ny fomba fanaovana politika sy ny fiheveran'ny maro ny politika no vato misakana kanefa fanohitra lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny politika. Eo amin'ilay fomba fiheverantsika mihitsy ny antsoina hoe politika ny tena mila hananana fahasahina politika angambany hoe izay mpiantsehatra rehetra eo amin'ny resaka fampandrosoana ny fitantanana ny firenena ny mila mieritreritra hoe inona no endrika politika izay ilaitsika hampandrosoana ny Madagasikara. Ny politika ny avery-kombieny foana hoe resaka fitantanana fampandrosoana fampivelarana ny fiarahamonina sy ny tanàna io nefa fantatsika tsara fa na ny olona tsy mpandalina politika koa aza dia efa mahita ary mahatonga ny tanora mandositra ny amin'ny resaka politika satria fantany hoe maloto fitadiavana tombotsoa fanararotana sy ny sisany hita ary zay anisan'ny antony mahatonga antsika tsy androso mihitsy eto amin'ny firenena. Tsy vitan'ny kobakambavana fampanantenana fotsiny ny resaka fampandrosoana fa mitaky fanatanterahana mipaka amin'ny isam-batan'olona. Ny planina na ny paikady entina mampandroso ny firenena dia tsy maintsy tohanana fanatanterahana sy fanaovana. Io no ahitantsika hoe manao ve sa tsy manao na iza na amin'ny sehatra aiza no misy azy hoe manao fampandrosoana ve sa tsy. Lahara-pahamehana ary maika indrindra ny kolotsainy ny fifampianoana eo amin'ny samy malagasy. Miankina amin'ny finiavana sy ny fahasahiana avy amin'ny rehetra no ahafahana manavotra ny firenena. Tsy misy afa-tsy ny fianarana mifampiaino ary rehefa hoe mifampiaino zany dia zao rehefa misy afatra mandeha dia voarain'ilay ampitana ny afatra ve ary mamaly ilay etaeta sy ilay afatra iny ve ilay iantefan'ny afatra zany no ilaina fa raha jerentsika indray io amin'le lafin'ny politika mahazatra politika politisianina dia efa hifanasa vangy indray isika ny amin'ny hoe tsy fotoana antsony zao sy ny sisa farambola ilaina foana ny fifampianoana satria zava-doza rehefa tsy mifampiaino ny ankonana ny fiarahamonina ny firenena dia rehefa tsy hifampiaino isika dia tena tsy mety amin'ny resaka fampandrosoana firenena izany. Milaza ny ampiona sy ampivondrona ny hery politika misy eto amin'ny firenena ny vovonana mpanelanelana panina FFKM izay tarihany filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa sabotsy ho avy izao. Andrasana raha ho tonga maly izany antso izany ireo hery velona rehetra indrindra ny avy amin'ny fitonam-panjakana izay nanao be marinina hatrany am-boalohany. Vaovao manodidina ny fifidianana 20 Mey izao indray no iverina eny anivon'ny fokontany ny lisam-pifidianana taorian'ny 20 andro anaovana ny fanavozana ora ny vaovao azo androany atetsy amin'ny fokontany Androndra. Tsikaritra fa mitombo ny isan'ny olona tonga manamarina ny anarany ao anaty lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany dia mbola tery ny fahafahana maka vaovao eny amin'ireo fokontany momba ity lisam-pifidianana ity. Germaine Omenjanary, Taizinena.
raika am'roapolo martsa 424 misy am'ireo lisy mpifidianana vonjomaika no mbola hita sy azo jerena eny anivo ny fokotany. Anisan'izany ny teto amin'ny fokotany Ambohimasina feno arivo. Mbola azo ny olom-pirenena natao haninana marina sy nanoratra ny anarany tao anaty lisy mpifidianana raha toa ka nisy ny tsy fahatomombanana. Nanoloana izany, nijery teny an-toerana ny kandidana atolotry ny vovonana firaisan-kina ao Atsimon-drano, Voangy Ramanarivo. Nanentana ireo olom-pirenena teny amin'ny manodidina ny tenany. Ny teto tokantrano ary nampafantatra ny mazava-dehibe ny fifidianana izay ho atao. Nareo ve ao anaty lisy fifidianana? Efa hitanareo fa tany? Fa nanamarika? Ay, tsara zany. Za ihany tao anatiny fa tao amin'izany tsy tao efa jerena tsy tao. Dia ahoana? Fa maninona tsy miverina any? Teny ihany hoe fa maninona tsy eo le anarana. Za ihany tao anatin'ny lista dia za ihany koa sorata daholo. Dia tokony jerena zany Ririna dia fidelitana re iny. Ay, dia hitandry zao efa manomboka misy lista vaovao dia miverina. Ndana jereo daholo ndana jereo le izy fa manjary maty antoka be antsika mila manova an'izao fiainantsika izao fa tsy hijanona hoe lafo be ohatr'izao foana vidy fiainana jiro sy raha. Tsikaritra ho ny fanazavany afa mbola misy ireo matoritory sy malaina amin'ny fiatrehana izany fifidianana manakaiky vahoaka izany ka izany indrindra no antony izao fanentanana izao. Tokana ny tanjona dia ny azahoana maro anisa eny anivo ny antony miram-pirenena. Tsy vita ny vava fosiny anefa izany fa tena ilaina ny firaisan-kina ny tsirairay. Ny ao anatiny aloha zany ny hitanay teo mbola betsaka ny olona tsy nanamarina fa ny olona nentinay teo kosa nefany dia zay nentinay ny verifienay teo zany dia tao anatin'ny lista daholo lory zareo ka zay ny anentananay le olona hoe ho an'le olona mbola tsy nandeha mihitsy andana jereo aloha. Manao antsoavo an'ireo mpikatroka tiako Madagasikara rehetrarehetra tsy tsika indray no tsika naterakira indray no laza tsy ahay ny prosite ny HVM reo miaraka ao anatin'ny firaisan-kina anohana atsika hiaraka amintsika noho izany mangataka atsika rehetrarehetra efa ato anatiny mba ho avy hifanohana fa le tanjona iraisana zay no jerentsika dia le hoe ny azahoantsika ny maro anisa ao anatin'ny anteny miram-pirenena ahafahantsika mamongotra nyzao zavatra tsy rariny tsy mety tsy mendrika iainantsika amin'izao fotoana izao. Zavapoana ny tolona atao raha tsy mijoro mandray andraikitra ny tsirairay. Lalana iray ahafahana manova ny Madagasikara ny fifidianana ka tsy mitsahatra ny manentana ny rehetra indray anjara feno amin'izany ny vovonana firaisan-kina. Mifandraiky amin'izay vaovao izay mila miraina ny malagasy raha tia nafitra ny Madagasikara amin'izao lavaka mangitsokitsiky ny fahantrana lalina izao. Mila mandray andraikitra indrindra amin'ny alalany fandraisana anjara amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka izay ataony 7 Mey ho avy izao. Fanadihadiana. Efa isy tele dia tsy maintsy maka ordre misy distre. Zay ny toromarika avy any. Nanomboka avy izay toromarika izay? Zany zany efa misy fokotany mandray anay misy fokotany zany tsika zany ny eto aminay dia tsika zany tsy mimba ny akotiny etsy misy avaratra fa eto dia eto samy manana ny aompony tsirairay rehetrarehetra dia zay tonga eto dia raisina mpifaliana daholo. dia raha ohatra zany misy mpanao gazety eo aty aminao dia hoe maka autorisation any amin'ny district mihitsy sa hoe any amin'ny district maka autorisation. Ok, sotra re. Araka izany baiko midina tsy mahazo mandray mpanao gazety no fehezanteny ny tsena anay mpanao gazety rehefa mpanikasa anao fanadihadiana momba ny lisy mpifidianana teto amin'ny fokotany iray ity tonga hatraminy hoe tsy mitanily izahay mpiasan'ny fokotany ary tsy manana loko politika ka tsy afaka miresaka aminareo baiko avy any amin'ny lehibe ny district io raha ny fanazavana. Tsy toy izany kosa nefa no nitranga teto amin'ny fokotany Volosarika raha nanao fidinana ifotony teny an-toerana ny solombavambahoaka Stanislas Randrianarsoa androany. Nahazo vaovao tsara ny mpanao gazety ary afaka nakasary anatin'ny sy ivelany. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanampinanay izao hoy ny lehibe pokotany. Nisy raha teo ireo olom-pirenena tonga nanamarina ny anarana tao amin'ity fokotany ity nandritra ny asa fanentanana natao ny solombavambahoaka androany io. 5 ireo mpifidy voasoratra anarana ho an'ny ity fokotany ity. 2435 zany ny mpifidy voasoratra anarana tamin'le farany teo tamin'le édition farany teo tamin'ity fa mbola misy zany après an'ity le averina après le 20 jours zany zay mpifidy adiny tsy tafiditra tanatin'ny reto sy ny primata le olona voafeny taona ifidy dia efa misy mifampidirana azy zany fa amin'ny lista manaraka indray zany eo vao tena hita ny après ndraiky zany amin'ny après le 20 jours zay adino
sy ny hoe diso de miverina vany le lista de araky le recommandation sy ny fanamariana zay natao tam'le rano mipetaka anatin'le vaovao ohatran'izay ty lista vaovao tonga ty manahoana ny farisian'olona mijery zay anarany anaty lista zay hoanareo teto aloha ohatr'izao zany hoe eo ihany fa misy ny anay moa zany misy système koa anankiray ohatran'le lazako teo hoe misy fanadiovana faobe teo a de maka an'le carnet n'le olona de sady mijery an'ity lista ty de mazava loatra zany fa mety mariska ihany le olona zany taoriany teto amin'ny fokotany volosarika de nandalo teto amin'ny fokotany ny asaripody androndra ihany kio ny député Stanislas Randrianarsoa nandritra ny fitsirihana ifotony no nahafantarany fa izao vao miazakazaka amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ny ankamaroany ny olom-pirenena ny 10 Mey dia iverina eny anivon'ny fokotany indray ny lisam-pifidianana rehefa tapitra ny 20 andro ka andefasana azy any amin'ny Genie raha ny fanazavana voaray. Fomba fiady politika no ao ambadiky ny fananganana fitondram-panjakana vovonana sy nakan'izy ireo antoko politika efa tsy hitan-taonany maro teto amin'ny firenena ivondrona ao anatin'ny fiatrianan'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka. Nanaitra ny teo anivon'ny fandarana miara-manonja ihany koa ny fampiasan'ny mpitondra sady ny hoe majorité présidentielle. Mialy Rary Nombana sy mbola hava-tsara. Nanangana vovonana ihany koa ny fitondram-panjakana tamin'ity herinandro ity hiatrehana ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka amin'ny 27 volana May ho avy izao raha efa ela no niomana ao amin'ny fanovana mahery vaika ny avy aty amin'ny fanoherana ka nahateraka ny firesakiana. Ahitana mpanao politika sy antoko politika izay tsy hita no sady tsy haino an-taonana maro ny vovonam-panjakana. Voarakitra ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fampahafantarana ny vovonana io ahafahany ahazon'ny maro anisa eo anivon'ny anteny miara-pirenena ahazona ny fahefana no tanjona. Nanaitra ny maro ity zava-nisy ity izay nadikany teo anivon'ny fandarana miara-manonja ho ala tahaka tsotra izao. Nahentsy ihany koa ny solom-bavam-bahoaka Mamy Rabenirina raha nilaza fa fomba fiady politika ihany koa ny zava-misy. Ny tiako Madagasikara no hany antoko politika nanana solom-bavam-bahoaka tao amin'ny anteny miera-pirenena nanao fanambarana fanoherana ny ty fitondram-panjakana ty fa fanoherana tompoko de voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona rafitra anankiray singa anankiray natao ahafahana mampandroso ny firenena rehefa nataony hoe hanatsarana lay fanoherana lay endrim-panoherana de nanapa-kevitra ireo resy lahatra aty alohan'le fifidianana sy olom-bavam-bahoaka izy de efa resy lahatra fa hanohitra ny fitondram-panjakana io ndrindra rehefa lany somatsara ary hakan'izay majorité na zay maro anisa izay de taitra mazava ho azy ny any amin'ny fitondram-panjakana zay mihevitra fa azo foana ny maro anisa hoe an'ny filoham-pirenena foana ny maro anisa eo anivon'ny anteny miera de zay no mahatonga azy manao an'io ny mahasamihafa kely de zao na ataontsika hoe ny manaitra faniry ny isan'ny antoko na anarana antoko aloha ataoko hoe anarana antoko zay naseho angambany no izany natao be deabe tsy efa 30 izy iny faniry angamba mba hanehoana fa efa maro anisa le antoko sy ny anarana antoko samy manany trandrahany sy ampiasany an'ilay fiteny hoe maro anisa ny mpanao politika miomana ao anatin'ity fifidianana sy olom-bavam-bahoaka ity amin'izay fotoana izay fomba fiady ara-politika daholo nge zany satria ny lalàna lalam-panorenana sy ny lalàna no efa milaza fa ny fahazona maro anisa amin'ny alalana antoko na vondrona toko no ahafahana mahazo an'ilay fahefana isan-karazany eo anivon'ny anteny miera-pirenena. Nanaitra ny teo anivon'ny fandarana ihany koa ny fampiasan'ny mpitondra sahady ny hoe majorité présidentielle kanefa mbola tsy vita akory ny fifidianana mampanay ny zava-misy ho iatrany nambarany solom-bavam-bahoaka Mamy Rabenirina. Efa tonga de mampiasa an'le teny hoe majorité présidentielle izy tsy mbola vita akory ny fifidianana de efa majorité présidentielle no resahana diky zany efa misy isa any an-tsainy any mba tsy tenanako hoe efa misy saritsarina résultat vonga-pifidianana ave any amin'ny ankolafilany any no asa iny miteny fa efa misy ny majorité présidentielle amin'iny fotoana anaovany an'iny fanambarana iny manaitra le izy samy miezaka aka majorité amin'ny alalan'le fifidianana fa tsy hoe alohan'le fifidianana de misy efa manambara fa efa aza ny majorité.
Manodidina ny vaovaony politika ihany ampiona ireo mpanao politika sy ireo tanora misehatra amin'ny politika ny Frederic Iberstif tonga ny talata 20 martsa ho avy izao iresana manokana ny momba ny demokrasia etsika iarahan'ny FES sy ny fibe-pifidianana mikatsaka ny demokrasia maharitra eto Afrika na ny EIZA izany antoko politika maro no andray anjara amin'ny fotoana io raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo androany. Germaine Menjanary, Taizniana. Antoko politika misy 20 avy amin'ny vovonana maro samihafa no andray anjara amin'ny focus demokrasia 2024. Ano iray ahafahan'ireo tanora miditra ompikambana ao anatin'ny antoko politika malesy lahatra azy. Ankoatra io, dia sehatra azahoany rehetra miady hevitra mahakasika ireo sotram-pifidianana roa avy raha ny fanazavana voaray. Isan'ny hoady hevitra mandritra io fotoana io ihany koa ny anjara toerany tanora ao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka raha ny fanazavana nataony teo anivony FES androany. Ankabeazantsika malagasy moa zany dia tanora tsy afaka irosaka amin'izany amin'ny politika sy azoto amin'ny fifidianana izany koa ny tanora raha tsy fantany hoe fa maninona no mifidy inona no antom-pisian'ny antoko politika ohatrany ahoana efa mba misy antoko politika modely ve naomby teto Madagasikara fotoana io ary sehatra io omenany ireo tanora ireo ary natsoina manokana moa zany ireo tanora amin'ny misehatra sy mianatra eo amin'ny tontolo politika izay tahaka ny ireo institution be da be moa zany misy ny EP, ny UCM isan-karazany eto amintsika ary izy ireo dia miandry an'izany sehatra izany dia tena fotoana io zany hanomezan-danja ireo tanora ireo mba hifankafantarany mivantana ahafahany koa miditra amin'izany antoko politika izany satria misy séance de recrutement misy débat ao koa ireo standin'ireo antoko politika zany izay afaka tsidiantsika rehetrarehetra zany malalaka ny fidirana sy ny fitsidiana amin'io fotoana io. Ankoatra ny tanora, mila resahana ihany koa ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika mandritra ity fotoana ity raha ny fanazavana. Andray anjara aloha zany ny antoko politika fiobonana ary sorana ny zareo ato amin'ny FES ny karakara ny hetsika ity satria tena ilaina indrindra amin'ny vanim-potoana ohatran'izao. Nandray anjara satria hitatsika fa ny antoko politika fiobonana dia antoko politika zandriny sarotra moa le teny hoe madinika fa zandriny dia fotoana zany io ahafahana misarika ireo tanora zany zay mety olina amin'ny resaka politika zay satria ny valopolo isan-jaton'ny mpikambana eo anivony zany antoko politika fiombona zany dia saika tanora daholo. Ny demokrasia dia fampandraisana anjara ny rehetrarehetra zany ao anatin'ny sehatra politika. Donc tsy afaka manao tsika politique d'exclusivité fa tokony ahoana fomba zahafana mi-inclure ny rehetrarehetra zany amin'ny fampandraisana anjara ny fampandrosoana an'ity fiainana ity. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa participe ity etsika focus demokrasia ity. Tanjona ny azahoana zotram-pifidianana manaraka ny rafitra demokratika sy mankarara ho an'ny rehetra. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro tandindondoza ny firenena avokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro efa miaina ny voka-dratsy ateraka izany ohatra ireo misehatra amin'ny resaka jono an-dranomasina eto amintsika 20 andro ao anatin'ny taona iray sisa izy ireo no afaka miaina sy miasa eny ambony ranomasina amin'ny fitrandrany ireo arena an-dranomasina raha toka 100 andro mahery tany aloha miaina manaraka izany ihany koa ny vokatra azo ka misy fitraikany amin'ny toekarena isam-batan'olona sy ny firenena izany. Zavandria Maefa ny Artanjona. Isan'ireo firenena marefo ary mizaka ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro maneran-tany Madagasikara. Betsaka ny ambana sy ny loza mety ho ateraka izany eo amin'ny sehatra maro samihafa. Ny fahasamban'ny tontolo iainana sy ny fitrandahana ary ny asa ataon'ny olombelona ka manimba ny tontolo manodidina no tena antony mahatonga io fiovaovan'ny toetry ny andro io. Tandimdoza ny firenena raha toka miaratsy izay fahampotehana izay. Madagasikara araky ny fantatrika dia raha ohatra hoe tsisy fandraisana anjara sy fandraisana andraikitra n'olom-pirenena tsirairay dia afaka 20 taona ny maripanatsika dia mety miakatra tafiakatra tamin'ny 4 na 10 degré Celsius. Ny mpanjony zany mandritra ny taona dia 20 andro ny ahafahan'zareo taloha afaka mandeha amin'ny ranomasina dia miaina amin'ny ranomasina amin'izay vokany arenany avy amin'ny ranomasina zany. Dia ankehitriny noho ny fiovan'ny toetrandro dia efa lasa 20 andro monja fotsiny. Zay ny miteraka
fa tsy antoka ho an'le mpanjona fa tsy antoka ho an'le faritra fa tsy antoka ho an'ny firenena dia ny arikarenantsika rehetrarehetra hitambarana iombonana dia latsaka an'izay tokoa. Miankina tanteraka amin'ny toetry ny andro anefa ny fampandroana fototra rehetra eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny fambolena sy ny fiompiana izay antoky ny fahaleovantena ara-tsakafo ny firenena. Tsy azo amaivanina araka izany ny fiatraika ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ny rehetra no mila mandray andraikitra amin'ny fanatsarana izany. Tsy azo atao ambanin-javatra ny famboleka-kazo fa ihany koa ny fikajiana toy ny anak'Andriamaso ny tontolo iainana. Pejy ny fampianarana kosa indray miandry ny fahendren'ny mpitondra izay amin'ny famaliana ireo fitakiana sasany tsy mbola vaovao ny sindikaly mpampianatra Pikaroka sy Pikaroka mpampianatra androanina ny CSS. Ny ankizy milamina sy madio tomady ary salama no afaka mianatra sy mandrato fahalalana ka mila jerena akaiky ihany koa ny momba azy ireo hoy ny fanazavana. Mbola ny apahany amin'ireo fitakiana ihany alohatreto no novan'ny fanjakana manoloana ireo fitakiana maro lafy nataon'ny mpampianatra Pikaroka sy ny Pikaroka mpampianatra na ny CSS sampana Antananarivo. Miandry ampitoniana ny famalian'ny fanjakana ireo ampahana fitakiana ambiny izay ho ny fanazavana. Misy ny fitakiana natao ary efa nipaka any amin'ny tompon'andraikitra tsirairay daholo zany na amin'ny ministera na any amin'ny fitondram-panjakana. Efa nisy valiteny ampahany nomeny zareo. Fa manao zavatra moa tsy mora, mety tsy ho tanteraka indray mandeha zato isan-jatony fa ny hoe hiezaka sy dingana ataon'ny fanjakana koa efa misy ka dia nasainy zareo miandry dia miandry ny mety fanatanterahana an'izay satria ao anatin'ny fitakiana arabola io tsy vita moramora fa kajikajy ary rahantsika malala fa manatrika toe-zavatra sarotra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao fa dia raisy ny syndika ampitomina tokoa ny ina miteo ny hiezaka ataon'ny fanjakana ary mino fa mety hisy dingana ho vita. Ankoatra izay, ny antso ny fanjakana hijery akaiky ny olana mianjady amin'ny mpianatra ny amin'ny anjerimanontolo ny mpampianatra Pikaroka. Mananjo hipetraka amin'ny toeram-ponenana mendrika sy madio ny mpianatra malagasy ho ny CSS. Ny syndika izay misy dia mijery satria tongotra miara-maminitra ireo raha tsy milamina moa ny fahasalamana sy ny fiainan'ny mpianatra inona no ataonay mpampianatra ka izahay dia anisany hoe mba hitondra ny tenin'ireo mpianatra hoe mba jereo ireo zanatsika jereo izay azo atao fa ny ankizy milamina ny ankizy madio ary ny indrandrindra ny ankizy ataontsika hoe tomady no afaka miatrika fampianarana ara-dalàna. Nanatanteraka fivorim-be moa ny sindika ny mpampianatra Pikaroka sy ny Pikaroka mpampianatra androany. Ny songadina tao anatin'izany fa efa tapotra ny feim-potoana nafoloan'ny CSS sampana Antananarivo any profesora Samy Grégoire. Araka izany ao anatin'ny fandaminana izay mety ho filova vaovao hitarika ny sindika ireo mpikambana ho ny fanazavana. Vaovao ny trangam-piarahamonina fianakaviana 70 tafo na tsy aro voafitaka ka tsy manan-kialofana amin'izao hoe tsy amin'ny fokotany ano zato atsinanana faharoa bodony orinasa vahiny tany efa nohajarian'izy ireo antaonany maro. Ny lanja sora-baventy izy ireo androany ary nanaitra ny fanjakana mba hijery akaiky ity olana ity. Dia antoerana nanangona sy mitatotra ny vaovao ny Zavandriamahefa sy Mathieu Princy. Orinasa vahiny iray no fantatra fa mibody ny tany reto ponina eto amin'ny fokotany anosy zato atsinanana faharoa ireto. Tany efa nohajarian'ireo ponina anjato taona maro raha ny fanazavana ary efa nazahoan'izy ireo taratasy mazava tsara tamin'ny fanjakana. Ny volana oktobra lasa teo no efa tonga name fity tany manodidina ny 70 ara ity ilay orinasa vahiny ary ny volana febroary no nandrava ireo trano 70 tafo ety an-toerana. Nisy ny fifanarahana natao tamin'ireo ponina tamin'izany. Saingy taty aoriana nivadika tamin'ny fifanarahana ilay orinasa vahiny sy ny tompon'andraikitra teny an-toerana. Rehefa ho lasan'ny andaniny ity tany ity dia ampanatsoana daholo any amin'ny tribonaly izay tompon'ny tany sy ny vavolombelona. Nefa mbola tsisy izany hatramin'izao fa hoe ho avy indray izy ny amin'ny talata manome fotoana amin'ny président fokotany ho avy eo izy talata hiresaka aminareo. Izay tsy nanaikina namefena n'ity tany ity fa amin'ny président fokotany no nampatonga n'ity voafefy satria mifitahany izay nilaza izy fa hoe fandresaka tamin'ny préfet de police izy dia nresaka tamin'ilay société kamadinina fa hoe ho avy eto ilay société kamadinina amin'ny talata hiresaka aminay. Efa talata impolonga amin'izao mbola tsisy resaka amin'ny fahampiresahana. Ny dobo-tsondronay ao daholo amanampitisa amin'ny volanay ao anaty dobo ao anaty tsondro fivelomanay ao rehetrarehetra fiainan'ireo rehetrarehetra ireo. Fianakavinan-jato ny araka izany no tsy manan-kialofana amin'izao fotoan'izao. Ireo olon'ireo mipetraka teo natao ady apitaka daholo nanalana an'ireo olon'ireo mampanantena fa amin'ny 4 metra sur 5 tsirairay amin'ireo olon'ireo nefa ireo olon'ireo zao fa samy miala daholo
ny sasany matoritory eny amin'ny tatsah, sasany manofanova trano, ny sasany eny amin'ny moromorony rano eny amin'izao amin'ireo olona eo tsisy resaka foroforoniny eto tompoko. Miantso ny fanjakana hijeraka kity olana ity araka izany ireo mponina ary milaza ny tsy anaika hatramin'ny farany ka metraka fitoriana. Tsy afaka niditra sy nakasary tao amin'ilay toerana voalaza fa tan'ireo mponina moa ny mpanao gazety noho ny sakana nisy teo am-bavahady. Raha izay ny tetsy Anozato tsy mbola miravina ny olana eo amin'ireo mponina ho Toliara, faharoa sy ny orinasa ho bazy Toliara ihany koa amin'izao fotoana izao. Nanao hetsika ho fanoherana ity orinasa miketrika hitrandraka ao amin'ny komina Ankilimaliniky ny mponina ao an-toerana androany. No mafisin'izy ireo nandritra izany fa tsy marina velively ny filazana fa nanaiky ny fitrandrana kasaina ataony mponina. Germaine Menjanary, Tahirina. Tsy anaiky hatramin'ny farany izay na inona hitranga eto efa na amozanay ny ainay aza hoy ireo mponina ao amin'ny fokontany Ankilimaliniky manoloana ny fikasany orinasa bazy Toliara anao fitrandrahana ao an-toerana. Nanao fivorinana ampisehoana ny fanoherana ity fitrandrahana ity ireo fokon'olona androany ary nanamafy fa tsy anaiky ny fikasana fivarotana antsokosoko ny tanin'izy ireo amin'ny orinasa anao fitrandrahana io. Ao koa ny teniko fanao filoha i zahay nanikizao zay tatsy nataon'ireo manam-pehefana magnaminao agny ireo atranoho manomboka amin'izao fa taninay tsy avilinay na lehilahy efa hoe amily tanindasa ampitsatso aminay vahoaka toy hohitanay masy tsy atahoranay zao taninay igny laha mivola rosindreo hoe nanakay tsy agnasa nangalatsy fa rozy io anandrozy io nahavy azy fianareo fa tsy fambolea la lehilahy tegna alio soa tabiky egna ampialio vahoaka ampagalao vatsy sisa ampiaveo toy fanindava roa vily vahoaka mijerevatsika mandelia atsika lahy ray mandeha niaty fa losany raha ataony manam-pehefana amitsika reto nefa avily ny tanitsika egny hody ao mangataky zahay nanik'izao hoe ho anao filoha zahay nanik'izao laha jerevinay ranonay igny nanik'izao mandroso soa bala hazo magnano Toliara agny io teo sarolombiry io fa i avao taony masita eo. Ny fikasan'ny orinasa bazy Toliara ao amin'ity fokontany ity sy ny fikasana fizarana tany tsy aradrariny ao Bamangoky no antony zao fivoriam-pokon'olona izao ho hiatrany ny fanazavana. Eto zany zahay dia manamasa amin'ny agnarany reto vahoaka reto amin'ny agnarany reto raha aman-dreny reto dia magnamasa ny fanoheranay matetika asa bazy Toliara manamasa ihany koa ny fanoheranay amin'ny fizarana tany tsy aradrariny atao any Bamangoky. Izay zany antony itsovana teto ka nganay dia mazava na ino hidona na ino mihatra dia zahay mijoro hatramin'ny farany amin'ny fiarona reto vahoaka reto ary manarakaraka izay zahay koa tompony toy tany toy koa i ary hitarana glasy anatia ike matetika asa ka eto zany zahay sa hoe misisika matetika asa bazy Toliara hinitsatia dia zahay koa tsy hijana hatramin'ny farany zany fa haneho ny fomba hanoheranay ary tsy hidirany matetika asa bazy Toliara atao amin'ny distrikty Toliara farany. Dia be ny aingy atao amin'ny komina Ankilimaliniky ny toy tany amin'ny fametrahana taratasy feno sonihy ho fanoherana tetikasa sy ny fizarana tany ao amin'ny komina no etsika nataony reto fokon'olona androany. Lainga ny filazana fa manaiky ny isiany orinasa io ao an-toerana ny fokon'olona ho hiatrany ny fanazavana ireo mponina ao an-toerana. Pejiny sosialy fotodrafitrasa roa no natolotra ireo mponina tao amin'ny boriboritany faharoa androany teo ny tetezana tao amin'ny fokontany Volosarika sy ny toerana fanasandamba ho an'ireo mponina ao amin'ny fokontany Ambodivoasary anambobetsaka ireo mponina ny fahavitany ireo fotodrafitrasa ireo fanadihadiana eo amin'ny sariny Tahirina. Mitondra fivoarana ho an'ny asa fivelomana ny fahavitany toerana fanasana lamba eto amin'ny fokontany Ambodivoasary androndro ao anatin'ny boriboritany faharoa ity hoy ireto matianina amin'ny fanasandamba ireto izay miditra miasa eto manomboka amin'ny 10 ora maraina miaritra ainandro sy rotsakorana teo aloha. Amin'izao kosa nefa dia miasa ampilaminana tsy manana iay izy ireo
ao anatin'ny fanajana ny fifandaminana no ny fahavitan'ny asa tena mivoatra satria efa milamina ny toerana tsy misy fahasahiranana tsony fa de tonga de mandosy le fiasana lamina sy voalamina ihany ny ankizy hoe mpandamina manao aloha sasany de manao indray ny sasany de voalamina tsara to faly koa zay satria tsy leny zay raha manasa lamba tsy miondrika zay raha tsy miondrika tsony zay satria na avy ary ny orana de efa afaka miasa foana parivany andro satria eto ny fitetavanay eto ny fifamelomanay tena de makasitraka indrindra zany a tsy mba sala amin'ny député sasany a député manambatra basy député managadra député mangalatra tanin'olona fa député mafony any aposiny a anasoavana atsika vahoaka sota betsaka anao zany misy le député fa paseranana ny vahoaka mpanasalamby eto amin'ny fokotany andro ondrakely eto aminay so hitanao zao de mpanasa lamba tsy lamba sasana eo atrany fa lamba sasana fitetavam-bola taloha izy tia de tafo lanitra na vorana na mainandro de eto reo mpanasa lamba reo no miaritra zany zavatra zany akehitriny nefany a de tonga ianao ohatra hoe député fitany razana miara miasa mivahoaka anay a de faly izahay fa fampaserana tokotra mivahoaka anay satria afaka miasa eto izy a na vorana na mainandro zay manamora ny fitetavam-bolany a entina anampina ny amilomana ny ankohonany enimbolana izay no nasimba ny titetezana eto amin'ny fokotany volosarika kanefa mbola tsy nisy fanamboarana izany raha tsy izao tena fahorina ny anay teto tamin'ny tapaka ary zay nandananay rehetrarehetra ka mbany tarainana tsy nahitana valiny nefa monsieur député monsieur azafady anonona anarana tompoko monsieur rastany nefany voalova tsofina kely fotsiny no enina tonga izy nijery hita ny fahoriny le vahoaka ray andro sy tapany tonga de natao ny asandreo manalina mpiasa teto zao zay tena afa-pahorina mihitsy mbola hita ndray zany ty hoe asiana arifanina satria ozy be ankizy eto aminareo fa ndripalemana tsy milamina am'le ankizy vavikely fa miodina ny insitera efa mindrava mpianatra tsy maintsy ozy izy a iveritsika ty a ho atao arifanina koa zany de tena mbola zavatra mahafaly anay nanamafy ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianasoa fa noho ny antony retom-ponina manoloana ny fahasahiranana no antony namporisika azy anao izao asa izao na de tsy andraikitra ny solombavam-bahoaka velively aza ny fanamboarana foto-drafitrasa toy izao WMISA enimpolo kosa no natolotry ny solombavam-bahoaka voafily tao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsindrano ho an'ny zaza malagasy ao an-tanety kely Ambohijoky tsy fanampiana fe fanampiana fotsiny izao fa fanasoavana an-taranaka malagasy ho ny talety-tsekoly ao an-toerana fanajajina mbola isan'ny olana goavana ho an'ny lycée Rafody sy Rabodo ao Ambohijoky an-tanety kely ny W ipetrahany ankizy mianatra voatsela ihany koa ity sekoly ao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano ity no nahazo atale isan'ny angadina nanana sy vinahitana tamin'ny asa fanorenana ny lycée ao amin'ity commune na Antanety kely Ambohijoky ity ny solombavam-bahoaka Ale Ratsimbazafy ko androany ny tenany dia nanolotra W ho an'ny sekoly ho fianarany zanaka malagasy ity no amafisina fa mendrika zavatra tsara ny zaza malagasy mba ampahomby azy amin'ny fianarana izay ataony maro ny asa fampandrosoana tokony atao fa mila ay anefa ny manavaka ny manandanja sy ny tena tsy maintsy atao sady manandanja no tsy maintsy atao ny fanabeazana ho ihany ny fanazavany naterin'androany moa ny W na ny table banc zay ho an'ny lycée Rafody sy Rabodo zay ihany lycée tokana misy aty amin'ny commune Tanety kely Ambohijoky nafinaritra ny atao hoe ny fakahita tamin'ireo ray aman-dreny mpianatra ny mpampianatra ny tompona andraikitra ara-panjakana tety fotony satria dia anisan'ny namany olana ny olona tetya indrindra ny mpianatra izay hoe fitaovana natolotra zay amafisika foana fa Iala Ratsimbazafy dia mitady ny fomba rehetra ahafahana manampy ireo sekoly maro samihafa atao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano mba ahafahan'ireo zanakitsika tena mifantoka amin'izay lafiny hoe fanabeazana zay na izay aza efa sahirana mieritreritra ny fitaoam-pidirana indrindra fa manoloana ny fanadinam-panjakana ho avy eo hoy kosa ny tale eo anivony ity sekoly ity isan'ny fahasahirana namantsy ireto fitaovana noho ny fitombony ankizy miditra an-tsekoly ao an-toerana tsara manana fanahina ihany hoe ahoana tokoa moa zany ny amin'ny makasika ny W raha ho avy ny eskolera ho anaraka eo fa eto zany zava-misy dia hoe manakaiky vahoaka ary mitsinjo ny vahoaka mitsinjo andreto zanaka malagasy zay aty amin'ny atao hoe tsy hoe tany lavitra andrina moa fa toerana lavitra mba voatra aty
tena hoe lavitra raha amin'ny lafiny eo amin'ny sehatra sisiko dia raha vao misy raha resaka eo le sisiko dia hoe Ambodijoky dia ny zavatra ohatsainy ireo ambaratonga ireo dia hoe Ambodijoky ny farany lavitra indrindra dia rehefa mijoro Ambodijoky dia tazan'ny zavatra zareo Ambodijoky rehefa tonga ao tena manakaiky vahoaka tokoa ianao ary mijery no avy ity lycée Ambodijoky ity no avy nreto zaza malagasy rehetra. Miatrika ity fotoana ity ny ben'ny tanàna voafidy tao an-toerany ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary ireo mpianatra izay nakasitraka ireto fitaovam-pianarana avy amin'ny solombavam-bahoaka ireto. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany sy nanotra volavolan-kevitra ho an'ny filan-kevitry ny fiarovana ao amin'ny firenena mikambana ny Etazonia mba hisiany fampitsarana ny ady tsy misy atakandro mifandray amin'ny fampitsorana ireo takalonaina ao amin'ny faritra Gaza araka ny fanambarana nataon'ny sekretera-panjakana Amerikanina. Etsy ankilany Palestiniana roa ahahiny tafika Israeliana ho nandrahona ny miaramila no namono tany Cisjordania araka ny loharanom-baovao avy amin'ny ministry ny fahasalamana Palestiniana. Mialiraj Nombana mbola afatsara. Nilaza ny sekretera-panjakana Amerikanina Antony Blinken nandritra ny resadresaka tao amin'ny fahitalavitra saodiana iray omaly fa nanolotra volavolan-kevitra ho an'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ny fiarovam-pirenena ao amin'ny firenena mikambana ny Etazonia mba hisian'ny fampitsarana ny ady eo amin'ny hamasy Israely tsy misy atakandro mifandray amin'ny fampitsorana ireo takalonaina ao a Gaza. Nanambara ity diplomate Amerikanina ity fa manatena izy ireo fanohana izany ireo firenena eo anivon'ny ONU ary isy fiatraiky anogoavana izany ho hiatrany ny loharanom-baovao. Mariana Trany fananao veto tamin'ny fanapahan-kevitra maromaro mitaka izay fampitsarana ny ady eo amin'ny Israely sy ny hetsika islamista palestiniana izay Washington. Dia tsy ankilany nanome toky an-tsoratra Israely araka ny fitakian'ny departemanta-panjakana Amerikanina afa tsy ampiasa ireo fitaovam-piadiana nomena Etazonia antikana ny lalàna momba ny mahaolona ao a Gaza. Ny tafika Israeliana izay mbola nanohy ny fanafiany alina ka Palestiniana roa izay ahiny izy ireo ho nandrahoana ny miaramilany no maty ny fanafiana anabakabaka tany akaiky ny Tul Karem tany Cisjordania raha ny voalaza hatrany. Araka ny atodana isa ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamana ao Hamas androany alakamisy, olona 723 alina no maty tao a Gaza hatramin'ny nanombohan'ny ady teo amin'ny Israely sy ny hetsika islamista palestiniana. Farafahakeliny olona 520 no namono tato anatin'ny 420 ora farany araka ny fanambarany ministera izay mitatitra fa 727 alina no naratra tao anatin'ny 5 volana mahery ny sininy ady. Raha ny voalaza hatrany mpampioroa 700 mahery no voafandrika tao amin'ny faritry ny hopitaly Al-Shifa ao a Gaza hatramin'ny nanombohan'ny hetsika ary 50 mahery no namono. Pas encore. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tombo-vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Varahina amin'ny CSI izao kosa ny fandarana ahoana marina ny Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Colombiana. Ny tenako tombo-kilasy tombo-vavy manome fotoananao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.